Nisokatra nanomboka androany ary aritra roa andro ilay salon de la RSE et du développement durable. Betsaka amintsika ny tokatrano any no tsy mahazo ny tena dikany marina izany RSE izany. Hoentina amintsika ao anatin'ity fanadihadiana ity ny valiny izay. Andraikitra amin'ny lafiny sosialy tokony ho raisin'ny orinasa tsirairay ny responsabilité sociale de l'entreprise na ny RSE raha nisongadina nandritry ny hetsika salon de la RSE et du développement durable izay nisokatra androany teny amin'ny Carleton Nosy. Atao hoe RSE dia ny hoe inona zany ny andraikitra amin'ny lafiny sosialy na koa amin'ny lafiny tontolo iainana izay tokony ho raisin'ny orinasa tsirairay zany eo amin'ny fanatanterahana ny asany. Fantatritsika moa rehefa miresaka orinasa dia hoe mivarotra zany service na produit ahafahana manao tombony fa ao anatin'ny fanaovana an'izay zavatra rehetrarehetra zay tokony koa nefa izy hitsinjo ny tontolo iainana manodidina azy, hitsinjo ny olombelona, hitsinjo ny zavatra rehetrarehetra manodidina anazy dia izay zany no fahasoavantsika amin'ny tinana atao hoe RSE. Mahery ny telopolo eo ireo mpandray anjara amin'ity hetsika ity. Raha nambarany sekretera jeneraly ny ministeran'ny tontolo iainana dia tantsotrika hoentin'ny departemanta misy azy ireo ny fametrahana ny lalàna mifehy na ny cadre légal. Ny anjaranay ministera zany mametraka an'ilay cadre légal satria mbola tsisy cadre légal ny tena mipetraka izy io dia anjaranay koa zany no mametraka izay hoe RSE misy ifandraisany amin'ny objectif en développement durable satria izay ny tanjon'ny ministère ny environnement ampifandraisinay zany ireo dia ny anisan'ny anjara birikinay koa zany ny mampifandray an'ireo olona misy plateforme hitsangana moa zany androany dia izay zany amin'io plateforme io hitondra n'ilay ataontsika appui conseil. Ankoatr'ireo trano efa maro ahitana ny fomba izay entin'ny orinasa na ny rafitra iray manatanteraka ny RSE dia misy ihany koa ny famelabelara-kevitra samihafa mandritra ity hetsika izay itoy raha pitso ity.